Fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasa-panjakana kosa indray taoriny ny fifaninanana nasionaly rehefa niato 2 volana kely teo dia hetsika indray zany ny fikambanana AJF amin'ny 9 sy 7 ny volana desambra ho avy izao amin'ny alalan'ilay lalao jeu corporatif izay anasana izy ireo ny mpiasa-panjakana rehetra sy iarahana ihany koa amin'ireo mpiasa amin'ny orinasa tsy miakana mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny nasionaly ny AJF Andriamatoa John Love. Io zany araka le fatatsika ny AJF moa zany tsy natao hoe natao ampiasa-panjakana aloha zany izy vita zany ny fitaizam-batana le izy satria hoentsika ny miady amin'ny resaka fa santé pour tous zany na de dikan'izany miditra daholo ny rehetrarehetra manao hoe anatin'le 3P zany partenariat public privé zany mitsofoka miditra zany zay anatin'le fikarakarana indray zany ny jeu corporatif zay ataontsika ny amin'ny 8-9 décembre zao iarahana amin'ny sehatra tsy miankina mba montrenay zany amin'ny secteur privé hoe tsy mionona fotsiny zay anatin'le hoe mercenariat dia miady an'le olona tsy mpiasa-panjakana sy ny tara fa hoe zany hoe ny zavatra napetraka fotsiny zany anatin'le AJF amin'ny première le inaty tamin'ny mampiasa-panjakana anazy dia miady zany hoe ambiance fonctionnaire fa amin'ity indray mitoraka aty zany erahana amin'ny sehatra tsy miankina fa na dia zany dia mbola mitoy foana niady amin'ny mercenaire satria misy anatin'le jeu corporatif hoe zany limité ny olo mandray anjara avy eo fa isorana koa zany satria fa maromaro efa namaly fa 7 zao namaly zany andray anjara anatin'le jeu corporatif zay karakarainay any zany mbola misy koa resaka mercenaire fa zany hoe le mercenaire anatin'ny fotsiny tsy mitovy ny anatin'le mpiasa-panjakana moa zany resaka IM sy le CD le karapanona fa amin'ity indray zany misy sehatra fa anjaran'ny technicien ngamo tsy maintsy antso mpanao gazety anazava hoe ina daholo les conditions sy le pepetra hoentina mercenaire. Aiza ny toerana anaovana ny faninanana dia ahoana ny fomba ataon'ireo te handray anjara amin'ilay faninanana sy ny taranja hifaninanana ihany koa. Bon, ny taranja hifananana zany 7 discipline basket, volley, foot, lawn tennis, tennis de table, pétanque, pelote. Zany anatin'le rano le toerana ngambany efa voasoratra anatin'ny invitation ny toerana sy le conditions afahana mandray anjara zany hoe efa nonomboka anjara le invitation zay tamin'ny zoma teo dia fa mandeha zany le inaty le fizarana invitation dia voaresaka any daholo le toerana sy le conditions sy le lalitra rehetra afahana mandray anjara miaraka an'le règlement de compétition anatin'le hatramin'ny novina no fara fisaratana anarana napetraka zany mba hoe afahany rehetrarehetra afaka mandray anjara anatin'le izy hatramin'ny 3 décembre farany anatin'ny 3 décembre izy zany ny afahantsirairay mandray anjara zany efa misy structure zany napetraka andrindra an'io fotsiny ary ny zavatra tena tsara zany dia ekipa vaovao no entiko miaraka aminay zany miaraka ny AJF mandrafitra an'ity ary ireo ekipa ireo no mivadika mitondra ny compétition ny AJF any amin'ny taona ho avy satria miezaka zany zay hitondra rivo vaovao sy zavatra vaovao anatin'le compétition ny rehetrarehetra zany na ny anivon'ny mpiasa-panjakana na anivotry ny sehatra tsy miankina fa zay fotsiny mampanantena hoe défi ny anay zany miditra anaty zavatra zany fanatsarana ary be da be ny zavatra hoentinay fianovana hoentinay anatin'le sport io zany araka le tenentsika tsika moa mpitantana zany rehefa misy zavatra tsy mandeha dia tsy maintsy manday anday be da be raha ohatra misy tarainan'olona sy ny tara tsy maintsy nono reny olona reny à partir an'ireny national zavatra nataony ary zany be da be ny zavatra misy ny tsara misy ny zavatra lesaka zany zay ny afahanay mandray fepetra misy rehefa mpitantana anatin'ireny raha reny zany hitanay tsy mety ny fomba fitondratena ny inaty na le fifehezana le discipline dia tsy maintsy manova zay ary zay mahatonga anay zany hoe misy ny ekipa taloha voataza misy ny ekipa taloha tsy voataza satria ty zay mieritreritra anao zavatra tsara anao zavatra maharitra zay anatin'ity fa tsy hoe androany any dikan'izany zay olona tsy mitovy firenkevitra sy tsy hitondra fanovana anatin'le izy dia tsy maintsy hatsahatra anay ary manova ekipa vaovao zay anatin'le izy zany hoe zay navita tsara tazomina zay hitany hoe mametraka olana na miaraky fiarahamonina sy le zavatra ataonay dia atsanonay mba hisin'ny fandrina mba ahafahanay mandroso mandeha lavidavitra kokoa zany